madame la tsara bilaly mbola tsara vo CEG Riradama premier. Ny CEG dia alavaina amin'ny hoe collège d'enseignement général. Ny CEG Riradama premier zay de isan'ireo CEG lehibe eto Toamasina. Amin'ny taona 2024 ity dia mankalaza ny fahafito amby 50 taonany na 57e anniversaire ny CEG Riradama premier eto Toamasina. Ny CEG Riradama premier dia manana mpianatra 2400 eo araky ny taremarika nampitay ny directeur ny CEG Riradama premier Andriamatoa Rosaka Raymond. Iverenantsika vetivety ary aloha ny tantara. Io sekoly CEG Riradama premier io dia inefatra ny vanarany. Ny anarany voalohany dia Centre pédagogique de Tamatave. Toy izao ny fanazavana. Tamin'ny 1er janvier 1950 no nisokatra ny Centre pédagogique de Tamatave. Ny atao hoe centre pédagogique dia fanofanana reo lasa mpampianatra. Tamin'io au 1er janvier 1950 io dia tsy mbola teo amin'ny toerana misy ny CEG Riradama amin'izao fotoana izao io ny mianatra reo zay niofina mpampianatra fa mbola teo ampita teo amin'ny école régionale. Tamin'ny taona 1950 koa mantsy no nanomboka ny asa fanamboarana zany centre pédagogique de Tamatave zany. Reo trano telo lehibe hitatsika ianarana amin'izao fotoana izao amin'ny CEG Riradama premier io. 1950 nanomboka ny asa fanamboarana. Ny faraparan'ny taona 1951 no vita soamantsara reo trano lehibe reo bâtiment telo zay miendrika sambo reo. Ka ny tao ambany dia salle de classe, ny tao ambony kosa ny ambony rihana zany dia dortoir. Ka tamin'ny faraparan'ny taona 1951 zany no vita soamantsara reo bâtiment telo mbola hitatsika mijoro amin'izao fotoana izao reo. Ny directeur ny centre pédagogique de Tamatave tamin'izay directeur voalohany zany dia zany mpampianatra atao hoe Gaisser Gustave Joseph Aloise zany. Centre pédagogique de Tamatave no anarany voalohany. Ny anarany faharoa kosa dia collège normal. Iny dia mbola betsaka atsika no matadidy azy. Amin'ny maha collège azy zany dia nisy mpianatra 6e, 5e, 4e, 3e fa reo mpianatra reo kosa dia liofana ho mpampianatra. Ka tamin'ny taona 1967 kosa dia lasa CEG Riradama premier zany hoe anarany fahatelo zany. Zay le mahatonga an'le hoe 57e anniversaire tamin'ny taona 2024 ity. Ny anarany fahaefatra kosa dia SAF Jean-Louis. Tamin'ny République faharoa ny CEG dia natao hoe SAF sekoly ambaratonga faharoa fototra Jean-Louis. Jean-Louis araky ny fanadidina tsotra natao aloha sy ny tarikevitra hita dia premier inspecteur de l'enseignement betsy misaraka zany hoe izy no inspecteur de l'enseignement primaire betsy misaraka voalohany Jean-Louis. Tsy dia naharitra ela ny tondrasany an'izay anarana SAF Jean-Louis zay fa niverina indray mandeha indray taorinan'io niverina CEG Riradama premier ary anarana mbola tazomina mandraka ankehitriny. Ny CEG Riradama premier moa dia fantatra amin'ilay akanjo hoe carreau vert tamin'ny nafantaran'ny mponiny Toamasina azy. Amin'izao fotoana izao dia ilay t-shirt maitsomaitso CEG Riradama premier, CEG RRI, ozy ilay directeur, CEG favori, ozy Andriamatoa Rosaka Raymond zay directeur amperinasa amin'izao fotoana izao. Netiko taminao teo ny CEG Riradama premier eto Toamasina zay nankalaza ny
fa 7 taona na CG Rura da mampireuni azy a tamin'ity taona 2024 ity. Somby tsara e amin'ny diany tantara manaraka.